Nampitandrina ny mpitandro ny filaminana androany raha niaona tamin'ny mpanao gazety fa tsy hitsitsy izy ireo amin'ny fanaovana hetsika tsy nazahoana alalana eny Ambohijatovo sy eny amin'ny kianjan'ny 13 Mai. Mbola tsy azo anaovana fihetsiketsehana ny kianjan'Ambohijatovo, hoy ny avy eo amin'ny Emofoara Semoreg, raha araka ny fanazavana nomen'ny commune Antananarivo renivohitra sy ny préfet de police, ka noho izay dia andrainy andraiky mpitandro filaminana manoloana amin'ny fikasan'ny Ankolafy Ravalomanana hitarika olona hidina an-dalambe. Mafisinay fa na inona ny fitrangana dia tsy hoe kena mihitsy ny fitaritana olona eny Ambohijatovo na any amin'ny 13 Mai na amin'ny toeran-kafa raha ohatra ka tsy misy ny vazoandala mikasika amin'izay. Vonona amin'izay ny mpitandro filaminana na eo amin'ny fitaovana zany na eo amin'ny olona indrindra fanalalana izay manome fahefana mpitandro filaminana anakana sy anaparitaka izay olona andehan'olona mikasa no fihetsiketsehana an-dalambe nefa tsy mahazo fanomezan-dalana. Ka eo zany no isotonanay ataon'ny mofary ny rehetrarehetra zany mba hanaraka izay lalàna zay. Fa raha tsy manaraka ny lalàna dia voalohany tanteraka mampiatra izay voalaza lalàna ny mofary indrindra fa ny moregny Analamanga. Efa ampy ny fitaovana entina miatrika izay fanaparitahana vahoaka izay raha toka tanteraka io fidinana an-dalambe io, hoy mpitandro filaminana. Ary vonona ihany koa izy ireo hanamafy ny fiarovana satria dia misy ny feo miely fa isy ny fandrobany eny amin'ny fivarotana Analakely ho an'ny ora-pitsiomo. Ny fitaovana moa dia misy moa ny fitaovana zany izay iarana amin'ny tany demokratika rehetrarehetra amin'ny fanaparitahana ny olona izay ataontsika hoe amina toerana izay tsy azo atao amin'izay. Dia misy zany fitaovana fanaparitahana izay ampy tokoa hiatrena izay zavatra mety hitranga ka hanotona ny filaminam-bahoaka na fivorovoriana tsy azahoana alalana. Ny eny amin'ny kianjan'ny Maintsoina Antsahamanitra na eny amin'ny trampokon'olona eny Isotry no nanomezan'ny commune Antananarivo renivohitra lalana hanaovana fihetsiketsehana. Saingy mbola mila manao fangatahana trano ny Ankolafy Ravalomanana raha mila izany toerana izany.